Ho fanavaozana ny karne aboktan izay ho zaraina amin'ny tokantrano rehetra manerana ny nosy dia tanterahana amin'izao fotoana izao hatramin'ny zoma fahasivy ny volana aogositra 2024 ny fanisana ny tokantrano rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Ka sainy ireo loham-pianakaviana tsirairay hanantona ny fokontany hanao ireo dingana azahoana izany karne aboktan vaovao izany. Fanambo ny fitondram-panjakana ny hijery bebe kokoa ny maha-olona sy ny fiahiana ara-tsosialy. Koa ny karne aboktan izay nitondrana ny fanavaozana dia ahafahana mikarakara ireo taratasy-mpanjakana manefa ireo adidy sy andraikitra eo anivon'ny fokontany, fa indrindra ahafahana misitraka ireo fanampiana ara-sosialy avy amin'ny fitondram-panjakana toy ny vatsy-tsinjo, tosika fameno, hazavana ho anao. Koa raiso ireo komity loharano izay andondom-baravarana antsika no mifanisana na manatona ny birao bokotany ka mitondra kara-panondro. Eny ary araka ny horonan-tsary fohy fampahafantarana iny dia mandeha amin'izao fotoan'izao ny fanavaozana ny karne bokotany manerana nosy. Manana vahiny isika androana hitondra fampahafantarana misimisy kokoa mahakasika izay tetikasa izay eto indrindra ny sekretera jeneraly ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra Andriamatoa Andry Rasoanaivo, eto ihany koa ny sekretera jeneraly ny ministera ny ati-tany Andriamatoa Razafy Arsan Jean Jugus. Miaraba anareo tompoko tonga dia fantaniko avy hatrany hiditra amin'ny atsipiriany iny araka ny sary famantarana izay hitantsika teo iny ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena moa izy iny fanavaozana ny karne bokotany efa mandeha amin'izao fotoan'izao andeha azafaintsika misimisy kokoa momba n'izay tetikasa izay. Iny ary faly miaraba ny antsa dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay manjoy an'ity televiziona malagasy ity zay tokoa tafiditra ao anatin'ny andry telo ifotoran'ny fampandrosoana Madagasikara ny fijerenany maha-olona dia ao anatin'izany ihany koa ny fitantanana zay fanjakana tsara tantana ka ao anatin'izay fijerenany maha-olona zay dia maro ny fijerena ny ara-tsosialim-bahoaka izay ho ataon'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara sy ny efa nataony raha teo koa ary mbola ho atao ao anatin'izao fanaovana ny karne bokotany zao. Maninona no resahana eto ny karne satria io karne io zany dia isaky ny tokantrano dia mba hialana amin'ny ilay hoe misy tokantrano iray manana karne roa na misy tokantrano tsy mahazo mihitsy dia izay no antony anaovana n'ilay fanisana fahobe mihitsy satria dia tsy misy ho adino ny fokotany rehetra manerana ny Madagasikara dia anatanterahana an'izay fanaovana ny karne bokotany zay avokoa. Inona tompoko ny tena hoe tanjona na karazana tombontsoa anatin'izay fanavaozana karne bokotany zay? Miaraba anao antsa dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy. Ny tanjona zany ao anatin'ity fanavaozana ny karne bokotany ity dia tafiditra tsara mihitsy ny ao anatin'ilay tetikasana filoha satria ao anatin'ilay fijerevana ny sosialim-bahoaka mihitsy izy zany amin'izao fotoana zao dia tsara raha fantatra ny mombamomba ny tokantrano tsirairay avy mba ahafahantsika mizara araka ny tokony ho izy an'ireo asa sosialy izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Zay ny tanjona anankiray voalohany. Ny tanjona anankiray faharoa ihany koa dia hoe anomboka anao an'ilay tetikasintsika hoe manome identifiant unique ny olona tsirairay zany dia tsara ny hoe miaingy any amin'ny tokantrano tsirairay avy aloha ny fanisana arak'ilay nitenen'Andriamatoa sekretera jeneraly teo zany dia fantatra manomboka eto zany dia fantatra tsara mihitsy hoe ny tokantrano anankiray dia ohatraohatran'izao ny mombamomba anazy ahafahana mizara tsara ireo tetikasa'Andriamatoa filoha amin'ny resaka sosial. Raha tsy teny ohatra zany zao amin'izao fotoana zao hoe ny hazavana ho anao.
dia anisan'ny zavatra anankiray vaindondra rahantsika zany de hoe tokony izay tokantrano mahazo aniny azavanao anao iny de tokony ho tonga tsara mihitsy any amin'ilay tokantrano iny azavanao anao iny. Mazava izay tombotsoa zay ao anatin'ny fanatanterahana zay tompoko a izavy no miara-misala ao anatin'izay a dia ina ihany koa ireo dingana rehetra amin'izay fanavaozana ankariny bokotany zay. Ya ny mpiara-misala ao anatiny moa zany dia ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy ao anatin'le izy fa sainga misy ny tompona ndraikitra anatanteraka n'ireo asa ireo a raha tomboka moa zany etian'ny anivon'ny fanjakana folobea dia ao ny ministeran'ny atitany dia eo raha teo koa ny ministeran'ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra dia isika rehetra samy tafiditra ao anatiny avokoa horesahana eo moa rehefa avy eo fa misy koa ny mpanohana arabolany zao etsika zay ho ataontsika zao indrindrindrindra moa fa eo amin'ny fiadidina ny repoblika izay manao vaindohan-drara amin'izao asa zao raha ny any fotony indray a dia ireo raha ny aty manandrify ny ministeran'ny atitany zany a dia ireo solotena mpanjakana rehetra ao ny préfet ao ny lehibean'ny district ao ny lehibean'ny boriborintany ao ny chef fokotany ary indrindraindrindra ao ireo mpikambana ao amin'ny komity loharano samy andray ny andraikitra manandrify azy avokoa ireo olona voakasika teo reo zay zany amin'ny ankapobeny hoe izy daholo ny miantsehatra ao anatin'le izy amin'le dingana amin'ny fantanterahana anazy toko ny misy dingana anaky telo zany ny fomba fanatanterantsika n'lay fanavaozana ny carnet bokotany zany dia arak'ilay nolazaina Andriamatoa secrétaire général teo hoe misy aloha zany le any fotony ny any fotony zany zay iandraiketan'ny ministeran'ny atitany amin'ny fanaovana an'ireo fanisana eo anivon'ny tokantrano zany hoe ny olona zany dia manatona ny fokotany mba ho fantatra tsara hoe iza lay loham-pianakaviana rehefa vita zany zay fanoratana sy fanisana eo anivon'ny fokotany zay zany dia miakatra eo anivon'ny district na ny préfecture ilay registre dia eo no manomboka zany ny asanay ao amin'ny fampiroboroborana atao arakajy mirindra zany hoe izahay zany no manao ny saisie azafady amin'le teny baiko ny saisie ny contrôle sy ny intégrité an'ilay données dia rehefa vita zany iny dia manao validation miaraka izahay satria ny asa ny mahalala n'ilay olona dia ry zareo avao amin'ny ministeran'ny atitany rehefa vita zany lay validation dia morositsika any amin'ilay ataontsika hoe impression ny carnet dia rehefa vita ny impression ny carnet zany dia alefatsika any amin'ny district na ny préfecture ilay carnet dia alefandry zareo any amin'ny fokotany ary anjarany fokotany ny sifopokotany zany no mandefa anazy any amin'ny loham-pianakaviana tsirairay raha ny vinavina zany tompoko mety hoe vina zany malagasy rehetra no mety anomboka ampiasan'izay carnet vaovao zay raha ny vinavina ao anatin'ny fanatanterahana azy alohany amaliko an'izay ngamba dia tsara hoe manahoana moa zany fomba anatanterahana nyo fanavaozana ny carnet bokotany io fanampiny efa voalaza teo fanampiny le efa voalaza teo amin'ny atsipriany mihitsy le olazaiko ny atsipriany mihitsy ny any fotony dia misy na registre ny fokotany zany na takelaka fanisana arakarak'izay misy any dia eo efa misoratra eo avokoa zany ny anarana mifanampiny sy ny sisa ary tsy adino indrindraindrindra ny mametaka an'ilay hoe ny fombafomba fiainan'le olona amin'ny ankapobeny olona manan-katao ve izy sa antonontonony izy sa
sahirana izy tena ilaina iny satria sosialim-bahoaka no resaka eto sosialim-bahoaka no resaka eto dia anjaran'ny komity loharano sy ny sefim-pokotany zany a no manentana ny olona voalohany anatona ny braony fokotany de anjaran'ny fokotany a no mijery hoe aiza ny toerana malalaka andraisany andreo olona ireo satria tsy vitany hoe ny lom-pianakaviana ihany fa ny mpikambana rehetra ao anatin'ilay tokatrano lay ankonana de tsy maintsy hosoratinao avokoa ny zanany eny fanadiany mpanampy azy ao anatin'ny tokatrano de tsy maintsy hosoratinao avokoa dia rehefa aveo misy ihany manko ny olona tsy afaka nanatony an'ilay fokotany na ly sekoly na zay toerana malalaka afaka andraisana an'le olona dia mandeha indray zany ireo olona ireo lehibe ny fokotany ny mpikambana amin'ny komity loharano mitety ny tokatrano tsirairay de zay no anentanana atsika vahoaka malagasy hoe raiso ampitiavana ireo olona ireo raha tonga any aminareo mety misy fotoana mahao atrano an'le olona de mety misy fotoana iasany any ivelany zany hoe efa afaka tenenina sady zany ny komity loharano hoe tsy voatery amin'ny ora fiasana ihany no anatanterahana azy fa mety amin'ny alina ihany koa mety maraina be ihany koa satria zay no atratsarany an'le olona ao an-trano soratana ny mombamomba an'ilay olona ary entanana mba tsy hampanahirana n'lay firaketana an-tsoratra an'le izy rehefa tonga ety amin'ny ministera mba atao mazava tsara ny soratra raha ohatra amintsika mpikambana ao zany a de zay tena avanana tsara amin'ny fanoratana no misy moa le hoe mba tsy hampanahirana de ataovy sorabaventy mihitsy ilay soratra indrindra fa ny anarana mba tsy hanahirana amin'ilay fandikana azy zany rehefa aveo dia entanina ihany koa rehefa vita zay rehetra zay a vita ny fanosana isaky ny tokatrano dia angonina ireny registre na ireny takelaka ireny dia oentina de eto zany mba manentana ihany koa fa mangataka ny fifanomezan-tanana amin'ny lehibe ny faritra sy zay mety afaka manome an'izany amin'ny fandefasana azy reny satria Madagasikara midadasika dia tsy maintsy alefa taxi brosy izy reny na ohatra zany dia engaviana mba hifanometanana ny faritra atongavan'le izy aty amin'ny ministera. Maraparanantsika azy angamany efa betsaka izay voalaza teo sendra misy zavatra tsy voalaza na tiana tsondriana manokana miarohan'ny faranany resadresaka. Manetana zany ny vahoaka malagasy satria anisan'ny zava-dehibe amin'ny firenena malagasy zany ity fanavaozana ny carnet pokotany ity satria arak'ilay nolazaiko teo hoe eo la itetikasa n'lay fanavaozana ny carnet pokotany fa eo ihany koa lay hoe moroso any amin'ilay identifiant unique zany tsika mba hahafantarana tsara hoe firy-marina ny olona eto Madagasikara zany ary inona ny zavatra tokony atao amin'ny olona dia mamerina n'lay notenenina Andriamatoa sekretary général teo zahay hoe mba tongava manatona ny fokotany na ny toerana zay olazainy ny sefim-pokotany itsika loham-pianakaviana satria zava-dehibe loatra ho antsika malagasy zany ity fanavaozana ny carnet pokotany ity. Eto koa dia misaotra ny ireo mpiara-mombon'antoka ao zany ny fiadidinan'ny repoblika eo ny tetikasan'ny etoan'ny banque mondiale ny prodisia ny ministeran'ny intérieur sy ny ministeran'ny décentralisation ary ny ministeran'ny fampiroboroboana ny ahitaorakajamorindra zany ary isika rehetrarehetra zay miara-misala atao anatin'ity fanatanterahana nyity fanavaozana ny carnet pokotany ity. Ny fanentanana gamba ny anampy an'izay namitany fotoana moa ianao teo hoe hatramin'ny oviana le izy tsy de lava loatra ny fotoana ananatsika anatanterahana an'izy io satria maika koa ny tetikasana Andriamatoa filohan'ny repoblika ny amin'izany hoe fitsinjovana ny mahaolo zany ny sosialim-bahoaka zany hatramin'ny fahasivy ny volana aogosta
no anatanterahana an'izy io efa vonona avokoa ny solontenam-panjakana ny fokotany ny komity loharano anatanteraka ny la izy fa ny fangatahana tsy voatery iverina anisa zay efa nahavita fa ny registre izay fa ao aminy natsaraina ny antsoina hoe fanatsarana dia tsy pihana mazava tsara hoe itino loham-pianakaviana ao anatiny dia ny sokajy misy an'ilay tokantrano ko avy atrany dia alefa amin'ny ministera ny fampiroboroboana kajy milindra ny poste ary ny fifandraisan-davitra ireny registre reny fa tsy miandro hoe iverina anao vaovao zay efa navita fa atsaraina fotsiny tonga de fa avy atrany de alefana ankasitratsika feno ary ny vahiny any tondra izay tsara ho fantatra rehetra inona fa feno de feno mahakasika ity fanavaozana ny carnet bokotany ho an'ny malagasy rehetra ao anatin'ny tetikasany filoham-pirenena ity veloma toko